Faly miaravahantsika rehetrarehetra indray amin'ny ity androany ity a. Afaka miaraka mamintina, miaraka mianatra mandinika ny lesona voalohany isika amin'izao telo volana izao. Telo volana vaovao indray no eto anoloantsika. No ny fahasoavan'ny tompo dia mbola mihina antsika indray izany mba ahafahantsika mitongy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mandritra ty telo volana telo mpiara-mianatra namana dia resaka mikasika ny amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa isika izay ahitantsika lohevitra mahafinaritra mikasika ny amin'ny fiainam-piangonana. Ahitantsika ihany koa ny fiainantsika mba ahafahantsika miohana amin'ilay mandrakizay miarabanareo amin'ny rahavavy. Tratra ny telo volana vaovao indray. Zava-dehibe zany ary mino fa mpiaina tsara ty lesona voalohany ity isika izay ampitondraina ny lohateny hoe ny asa fanompoan'i Paoly tao Korinto. Toy ny mazatra dia atombokantsika amin'ny lalan'ny vavaka izany mangataka ny namako ato mba hampiraintsika amin'ny lalan'ny vavaka. Miaraka ivavaka isika tompoko. Rainay tsara sy masina indrindra izany an-danitra tera saotra voninahitra laza tolotra ianao satria mendrika ho anao zany. Andriamanitra mahery ianao ary rainay tianay mandrakarivaka dia tolotra ianao ny fisaorana amin'ity marainay ity. Saotra noho izao sabata manokana izay omenao anay izao. Ahafanay indray merina ny fianarana ny teninao nandritra ny herinandro voalohany amin'ity telo volana ity. Ray tsara meteza anomeanay ny fanahy masina. Ahatonga anay andray lesona vaovao ho ampiarina eo fiainanay indray. Ary meteza hiaraka hianatra aminay amin'ity maraina ity, ameanay ny fahatakarana ny tianao ambara aminay. Dia mangataka koa izay ny amin'ny famelana ny elokay tsiraray avy. Amindra fosy amela ny elokay anao. Ary ity sabata ity dia ho fitahiana sy ho fanomezam-boninahitra ny anaranao. Fatononay ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Amen. Ho amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo mandritra izao fiarahana izao. Ny dinika fanaovantsika eto araka ny voalaza teo dia hoe ny asa fanompoan'i Paoly tao Korinto. Ny mazatra dia misy hatrany ny andinina tao tadidiana. Ireny andinina tao tadidiana ireny ry mpiara-mianatra namana dia mba tafatoetra anatin'ny saina ka amin'ny fotoana mety handalovanao fisedrana na toe-javatra sarotra dia ireny mampahery tonga ao an-tsaina ary amin'ny fotoana izay handalovanao zato zavatra any dia averin'ny tompo ao an-tsainao izy ireny dia mahery ianao. Ka ny namako ato nasaintsika manatanteraka izay andinina tao tadidiana tamin'ity herinandro ity izay. Ya, ny lesona voalohany izay mitondra ny lohateny hoe ny asa fanompoan'i Paoly tao Korinto dia toy izao ny tsenjery. Ary ny tompo niteny tamin'i Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa mombanao ary tsy hisy olona hiazona anao hanisy ratsy anao fa manana olona maro amin'ity tanàna ity aho. Asan'ny apôstôly toko 7:7 sy 10. Lavalava ilay izy lavalava ilay izy kanefa mampahery, misy teny fampahirizana izay mitarika antsika mampahafantatra antsika manao hoe tsy manadino anao ao amin'ny toe-jala izay mety sarotsarotra Andriamanitra. Horesantsika zany amin'ity androany ity izy mirahavavy ary mpiara-mianatra namana ny amin'ny asa fanompoana nataon'i Paoly. Paoly ary fahafantarantsika anazy dia mpanao lainy tena fivelomany kanefa tena mazava tsara fa ny mambampifanao an'ny tompo ny tena ataony teo fiainana. Tahaka ny ilay missionnaire anglisy anankiray antsoina hoe William Carey. Izy io dia mpanamboatra kiraro no asa fivelomany kanefa rehefa tena jerena ny fiainan'ity missionnaire anankiray ity dia tena mambampifanao tahaka nataon'i Paoly koa ny tena asany. Tsy fantatra hoe inona ny asanareo, inona ny asantsika fa ny tena tokony izy zany ninona asanao dia tokony tsy mialo aminao ny fiainanao ny famabona fanao. Zarantsika telo ny dinika fanaovantsika eto izy mirahavavy. Teny voalohany alohan'ny ahafantarantsika ny asa fanompoan'i Paoly dia ho jerentsika ahoana ny fomba niantsoana ny Paoly. Dia ny faharoa ho jerentsika ny dingana ny dia izay nataon'i Paoly mandra-pahatonga tao Korinto. Ary zato resantsika farany dia ny hoe manao zany Korinto zany, manahoana ny fiainany ao Korinto ary inona no taratasy, inona ny votoatin'ny taratasy napetraka Paoly ho an'ity membre tao Korinto ity. Voalohany ary dia ho resantsika ny mikasika ny fiantsoanan'i Paoly ankoatran'ireo 12 izay novidian'i Jesosy dia miresaka momba ireo apôstôly hafa koa ny Baiboly tahaka Andry Maty
tahakandry Barnabasy, tahakandry Jakoba, tahakandry Paoly. Paoly moa resantsika ametraka fanontaniana ary izy miravavy hoe ahoana no fomba natongavan'ity i Paoly ty ho apôstôly, ovina izy no nofidiana, ovina izy no natsoina, taiza ho aiza izy no natsoina, ary ho aniza ny maha-apôstôly any Paoly. Ia. Horaisiko izay fanontaniana izay miaraba manokana aloha ny mpiara-mianatra rehetra amin'ity marain'ity. Minao fa samy anana valiteny koa isika tao anatin'ny fianarana nandritr'izay herinandro izay. Voalohany aloha dia hoe ahoana ary natongava an'i Paoly ho apôstôly. Zay le fanontaniana Zay le fanontaniana voalohany. Dia raha tenenina amin'ny fomba tsotra dia hoe tsy fidy no an'i Paoly no lasa ho apôstôly. Satria izao i Paoly dia efa natsoin'Andriamanitra efa hatrany an-kibon-dreniny tahaka ny Jeremia mpaminany, izany hoe vao tsy nisy akory izy izany dia efa fantatra hoe ity ho apôstôly izay hitondra hitoro filazantsara. Dia Jesosy izany no nifidy azy, efa voafidy hatrany an-kibon-dreniny tahaka ny Jeremia. Faharoa dia izao hoe tamin'ny fotoana oviana izy no fidiana, araka voalaza teo efa hatrany mbola tsy ary izany. Dia ny fomba nahatanteraka izay antso izay dia tamin'ny fotoana izay nandehanana ny hanenjika ireo kristianina voalohany izay nanaraka an'i Jesosy. Nino an'i Jesosy? Fantatsika ny tantaran'i Paoly fa tsy Paoly ny anarany teo aloha fa i Saoly. Kanefa arak'izay ny fomba ny fitianan'Andriamanitra, fitianan' Jesosy izay dia tsy afa-niala izy teo amin'ny toerana anankiray andeha ho any Damaskosy. Dia mipandena mipetraka hoe ho aniza zany ilay dia toy an'izay rehefa natsoina izy zany ho apôstôly, tsy afa-niala amin'izay izy dia tamin'ny fotoana indrindra no niovany fo ho an'ny jentilisa, hitory ho an'ny jentilisa zany no niantsoina amin'ny Paoly. Izany hoe io fotoana io zany dia tsy nahafahany niala fa vokatry ny fionany tamin'i Jesosy teo amin'io fotoana io no nahatonga azy ho apôstôly ho an'ny jentilisa, ary nitondra hafatra ho an'ny jentilisa izy tao aorian'izay zany. Ny fanteneketena napetraka hoe ahoana zany tena nahatongava ho apôstôly. Io zany oviana tany hatrany an-kibon-dreny, taiza ho aiza, fa mipantena napetraka hoe ahoana ny tena nahatongava ho apôstôly. Ahoana tena nahatongava ity Paoly ity ho apôstôly, satria misy olona tsy nanaiky. Misy olona tsy manaiky an'i Paoly ho apôstôly, fa oviana ahoana nahatongava ho apôstôly. Fahafantarantsika azy moa zany ny tsika kristianina ankapobeny ny atao hoe apôstôly dia ireo mpianatra 12 ireo zany no tena natsoina fantatry ny olona tamin'izany andro zany hoe ireo no atao hoe apôstôly 12. Ary ireo no mifanerasera tamin'i Jesosy, ireo no nomeny Jesosy iraka manokana mba handeha hitoro ny filazantsara. Ary Paoly mihitsy eto no milaza ny tenany isaky manomboka ny epistiliny izy dia mampafantatra ny tenany foana hoe zaty apôstôlin'i Jesosy, satria izy koa zany mba efa fanerasera tamin'i Jesosy, satria vokatry ilay fionany teo amin'ny lalan'ny Damaskosy no nahatonga an'izay. Ary Jesosy mihitsy nanome anazy iraka ho tanterahany. Ny dikany hoe apôstôly mantsy dia teny tsy teny malagasy izy io fa zao ny dikany hoe niraina, ilay niraina. Ka ny apôstôly ireo zany dia olona nirahana, ary olona manaiky manatanteraka an'ilay iraka. Ka eo amin'ny fiainan'i Paoly ray manontolo dia izy dia tena hoe sahala amin'ny olona efa mifanerasera tamin'i Jesosy efa ela mitovy amin'ireo apôstôly 12 ihany izy. Tena hoe vonto an'izany fitiavana an'i Jesosy zany ny fiainany. Porofon'izany intsivy ao anatin'ny andininy sivy ao amin'ny Korintiana voalohany izy miresaka an'i Jesosy foana, tonony foana Jesosy, tena hoe tiany malala ny fony Jesosy ary izay mihitsy maha apôstôly azy, satria naniry izaran'i Jesosy amin'ny olona rehetra izay teo ambany fiahiana izy no anatanteraka an'ilay iraka izy zany ilay atao hoe apôstôly ihany koa. Ry mpiara-mianatra namana, i Paoly zany raha izay ny fidinina dia tonga apôstôly izy no niantso
ny safidy nataony Jesosy taminy. Ary averisika mandefa ny apôstôly dia midika hoe iraka ambany inony mba ho mpanompo mitory ny ten'Andriamanitra dia amin'ny andiny avy izy mpampianatra. Zany hoe ny apôstôly zany tsy anaram-boninahitra, tsy anaram-boninahitra, tsy anarana mpitondra fivavahana zany ny apôstôly, fa anarana olona anankiray izay manaiky ho iraka hanompy hitory ary ampianatra ny ten'Andriamanitra, zany hoe manaiky an Jesosy ho ivo ny fiainany manomboka eo. Ka niza zany ny mpitondra fivavahana rehetra zany dia tokony samy anaiky fa izy dia apôstôly. Mety misy ankizy manaiky hitory filazantsy zary, manaiky hirahana, manaiky ampianatra, manaiky hitory, manaiky mpanompo, reny ankizy reny koa azo alazaina hoe apôstôly. Ary io zany tsy azo ferana izy hoe mety ho lehilahy izy io sa vehivavy, fa na iza ny fizarana faharoa resantsika dia andeha reo resantsika ny dia izay nataon'ny Paoly tany Korinto. Manahona ny dia izay nataon'ity lehilahy anankiray ity satria fantatra fa raha amin'ny apôstôly rehetra dia anisany nanao ty lavitra indrindra ny apôstôly Paoly. Ianao ihany ve? Ya. I Paoly moa zany amin'ny misionera azy na mitahiraka izy zany rehefa nirahan'i Jesosy dia efa nitety faritra izy, efa tany Europe izy avy eo izy efa nirohana avy tany Philippi koa izy tany Tesalonika ary tany Beria, ary izay no resahana tao amin'ny lesitsika tato fa tsy maintsy niala tao Beria koa izy noho ny fanenjehana ka nentin'ny namany tao Atena tao ny andrasany an'ireo namany izay nasaina natsoina hoe avy aingana aloha miaraka amiko rehefa vita izay ataonareo any dia nitory teny foana zany nataon'ny Paoly. Ka io lalan'ny Paoly io hoe andeha ho any Korinto io dia le nitsoaka avy any Beria zany izy ireo noho ny fanenjehana dia tonga tao Atena. Zany hoe tsy fikasan'ny Paoly loatra aloha ny tory ao Atena, fa vokatra le fiandrasana tao Atena zany ny andry an'ireo Paoly zany manararoatra an'le fotoana zany. Ary izay mihitsy zany Paoly hoe tsy hainy mihitsy tsy resaka momba an'i Jesosy n'aiza misy azy. Ka teo am-piandrasana an'ireto namany reto izy dia nresaka tsy hainy tsy niteny satria hitany fa feno sampy izy eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 zany no misy an'izany hoe feno sampy izy ilay tanàna. Avy hatrany Paoly dia tonga tao an-tsainy tena mila mahafantatra ny Andriamanitra marina reto olo reto dia nitory Paoly nampianatra ny tenin'Andriamanitra izy dia ao amin'ny Korintianina 1:2 dia hozy izy hoe fa nini tsy hafantatra zavatra hafa teo aminareo aho mantsain'ny Korintianina afa-tsy Jesosy Kristy indrindra fa izy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana. Zany hoe io zany no tena votoatin'ny zavatra notorian'i Paoly nahararaotiny avokoa ny fotoana rehetra mba ilazana an'i Jesosy amin'ny olona rehetra izay mihaona aminy. Ny raha izay zavatra izay zany resantsika eto dia mpanao dia lavitra ny apôstôly ity, ary amin'ny asan'ny apôstôly toko 7 moa no ahitantsika an'izany teo zavatra izany, fa na dia tiany antsena azy dia nahararaotiny Paoly hitoriana filazantsara. Inona koa ny azo ilazana mba azo lazaina mikasika ny amin'ny dia nataon'ny Paoly tany Korinto. Arak'izay hoe nanao dia lavitra izay Paoly dia tsy nijanona teo Atena izy zany fa diany dia ho any Korinto. Rehefa tonga tany Korinto izy dia jiosy anankiray satria ny Akwila ny aona taminy, ary nandeha ny an-trano tany amin'ny tokantranon'izy ireo i Paoly tamin'izay fotoana izay. Tao amin'ny Akwila zany sy Prisila vadiny izay niara-niasa taminy satria mpanao lay ny asa amin'ny Paoly, reto mpivady reto koa dia mpanao lay. Nety tamin'ny Paoly zany ny fiarahana ny asa, ary izay indrindra no nanararaotan'ny Paoly nitory tamin'ny fanararaota zany nitory tamin'ny jiosy, nanomboka nitory tamin'ny jiosy izy tao amin'ny sinagoga, ary avy eo dia tany amin'ny jentilisa. Io zany araka ilay voalaza teo hoe tsy izay hitany rehetra dia nitoriany avokoa, nanomboka nitory tamin'ny jentilisa izy. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 12 hatramin'ny fahavarina hitantsika izay. Ary nandritra amin'ny fotoana izay nijanonany tany Korinto
sy tamin'ilay fahazosopana tenana tany atena dia nanapa-kevitra ihany koa Paoly fa tsy ampiasa ny fahendren'olombelona. Ilay fahendren'olombelona tiany ambara eto dia atao hoe ny fahaizana mandahateny sy ny fahaizana rehetra zany. Fa kosa ny fidy izy ny hitory an' Jesosy ilay voaompy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Izay no tena anisany nandehanan'ny Paoly lavitra hatrany hatrany. Ary izay rehetra nalehany dia najanony avokoa ny mety ho fahalalàn'olombelona sy fahendren'olombelona. Ary ireo tanàna rehetra izay nalehany no samy manana ilay hoe Andriamanitra. Misy fombafomba ataon'ireo olona ireo kanefany tsy nifidy an'izay Paoly fa avy hatrany izy dia nifidy nitory an' Jesosy ilay voaompy teo amin'ny hazo fijaliana na ho an'ny Jiosy zany na ho an'ny jentilisa. Voantso apôstôly zany zao Paoly. Toa izy dia nandeha nanatanteraka n'ilay maha-apôstôly azy tonga tao Korinto izy. Ao zany zao toerana zay iasany. Andeo mba fantapatarina aloha e. Manahoana zany tanàna Korinto izany, manahoana zany tanàna izany, inona ny tena natonga ny hoe asa misy fitoriana filazantsara asa fanampony Paoly ho ivony zany fitoriana zany ny tanàna Korinto. Manahoana zany toerana zany. Io Korinto io zany dia tanàna izay toerana manandanja ny firoboroboana ara-baritra. Izany hoe tanàna izay ifaneraseran'ny zavatra ara-baritra matanjaka mihitsy zany ity tanàna Korinto ity. Nisy fotoana nefany noho izay zava-nisy teo izay dia lasa noravan'i Roma io tanàna io tamin'ny taona 146 talohan'i Kristy. Ary ny Romanina zany no tafiditra tao dia tamin'ny andron'i Paoly dia mifaninana amin'ny Atena i Korinto. I Atena ihany koa zany dia mitovitovy amin'ny tanàna Korinto. Ary ny oatra azy tamin'ny lafiny maro i Korinto na dia hoe tovitovy ary. Izao nefany nanana senana tsamboro lehibe koa zany ity tanàna ity izay nanamora ny fanakalaozana entana sy ny fampandrosoana ny varotra tao aminy. Dia tena nifidy any Korinto tokoa Paoly andehanana hitory filazantsara noho izany lazany zany ara-jeografia zany ary tsapany zany fa hoe amora ihany koa ny fitoriana filazantsara io tanàna io. Dia rehefa tafiditra tao izy dia tena mora tamina ny nampita ny hafatra satria olona maro no mifanezivezy tao ka ny olona ray izay nandre ny filazantsara dia afaka hitondra an'iny any amin'ny toerana izay ny aviany. Ohatr'izay zany ilay tanàna Korinto. Ie, mifandray amin'izay ihany moa zany ilay hoe ny safidianan'ny Paoly ny tanàna Korinto dia izay mihitsy fa ankoatr'izany koa dia satria malaza aminazy amin'ny firoboroboana ara-baritra dia nanamora ny asa fiveloman'ny Paoly koa izy. Tsy maintsy miatsa satria moa zany ilayntsika foana ny vola eo am-panatanterahana ny asan'Andriamanitra dia mpanamboatra lay moa ny asan'ny Paoly dia nety taminy ilay izy sady afaka ny velona izy zany ny afaka ny toro ny filazantsara tao amin'io tanàna io. Dia io tanàna io dia miavaka amin'ny hoe nisy Andriamanitra maro tao ohatran'ny tany Atena ihany tena isan-karazany mihitsy nisy an'izany hoe tempoly ho an'Andriamanitra ohatran'ny hoe ny anarany zany Apollon, Atena, Aphrodite, misy hatramin'ny Andriamanitra Egyptiana ary tonga tany koa Serapis sy Isis. Dia arak'izany zany dia tena hoe toerana tokony hanaovana asa fitoriana mihitsy ny Korinto. Ny zavatra nampalaza ny tanàna Korinto ity zany dia izao nisy fahalotom-pitondran-tena nanjaka be tao Korinto. Izany moa dia tsy mahagaga satria rehefa natao zany ny fandinihana misy manao fikarohana moa ireny mpahay toetany ireny manampahaizana momba ny tantaran'ny Grika ireny dia nahita zareo fa tamin'izany andro zany tao amin'ny tempoly tany Korinto dia nisy tempoly natokana ho an'ilay Andriamanitra hoe Aphrodite izay vehivavy janga arivo izy no natokana hanompo an'izany Andriamanitra izany satria zany fiainana tao Korinto mihitsy ilay fahalotom-pitondran-tena efa zary toe-tsaina manjaka ao amin'izareo mihitsy zany fiainana mihitsy ny fijangajangana sy ny fahalotom-pitondran-tena ampidirina ao anatin'ny fivavahana mihitsy. Izay zany tena nampiavaka an'ity Korinto ity. Ka hidirako izay zavatra nitranga amin'ny tanàna Korinto izay.
eo amin'ny fitorinana ataon'ny Paoly satria fantatsika tsara moa zany fa taony safidian'ny Paoly roa zany ny antony fitiavitanan'ny Paoly anazy voalohany mety aminy amin'ilay fivelomana mahampano alay azy tsy maintsy mamijery fivelomana ihany aloha dia ny faharoa ny fahitan'ny Paoly fa tena mendriky ny toerana fitrazan'ny tsara noho nylay safotofoto ara-pivavahana atao amin'izany toerana izany dia tonga dia mananomboka izy mba azo lazaina ve dia mpiandroany nanahoana re ny fizotro ny asa fitoriana ataon'ny Paoly tamin'izany toerana zany inona ny mety vokatra azo nantenaina sa atao amin'ity toerana ty moa ve mba misy azo lazaina mikasika ny amin'izay zavatra izay. Hita moa zany tao a-Korinto fa rehefa izay mihitsy moa ny tanjon'ny Paoly hoe hitory ao a-Korinto dia hitany nefa fa nanano sarotra le izy satria izy nanomboka tao amin'ilay mpivady Priscilla sy Aquila. ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa 7 andin'ny fahaenina dia voalaza fa nanohitra sy ny teny ratsy ireo. Zay zany le zavatra niseho tao a-Korinto. Zany hoe ny tena natao mihitsy zany zay anakanana Paoly tsy anatanteraka n'ilay asa fitoriana na tonga amin'ny Paoly zay teny ho kivy ny dikany hoe nisy nanohatra ve zany tsy nakasitrahan'ny olona ve zany tsy neken'ny olona ve zany le fitoriana zay nataon'ny Paoly. Tena tsy nakasitrahany mihitsy moa satria nolazaina mihitsy zany hoe tenenana ratsy izy zany hoe nalaim-baraka mihitsy zany izy dia noharatsiana ary tamin'ny toerana hafa moa dia tsy hoe voavoalohany tamin'ny Paoly zany fifanoherana izany fa efa niseho foana izany ary izay mihitsy nahatonga anazy ny findrafindra toerana ohatra ny atao am'lesitsika zao dia izay mihitsy izay fanenjehany izay mihitsy ny alana tao Beria ka nahatonga anazy lasa tao Atena dia avy eo izy nifindra tao Korinto ka eto izany Paoly dia hita hoe somary tsy dia misy fanantenana izy eto tsy nahita vokatra izy eto zany satria tena ratsy azy le olona. Zay indrindra mpiara-mianatra namana no nahatonga le fihetsika nataon'ny Paoly eo amin'ny andiny fahina le tenenao ihany ary no nanohatra sy ny teny ratsy ireo dia nanopakopa-damba izy ka nanao hoe aoka ho amin'ndohanareo ny ranareo afaka amin'izao sisa izao dia akany amin'ny jentilisa. Inona zany fanapakevitra raisin'ny Paoly? Miala ao a-Korinto izy. Okzay tsisy nina aloha andeha. Zay zany fanapakevitra manahoana zay fanapakevitra misionera zay raha ny fomba fijerinareo mirahavavy no resahana. Raha fijeriko azy manokana dia tena ara-dalàna le izy. Dia teo indrindra nge no nahatonga ny Paoly ho lasa apôstôly ny jentilisa satria lasa izy nakany amin'ny jentilisa. Nisy jentilisa nino zany rehefa nitory izy tao amin'ny sinagoga dia tamin'izay nefa raha ohatra ka kivy izy tamin'ilay tsy le jiosy nanda koba-damba izy dia nampahery azy indray ny tompo. Eo amin'ny andininy 7 vakitsika sy ny 10 dia ozy izy asan'ny apôstôly 12 hoe ary ny tompo dia niteny tamin'ny Paoly tamin'ny fahitana noho ny alina ka nanao hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina fa izao momba anao ary tsisy olona hiazona anao anisy ratsy anao fa manana olona maro an'ity tanàna ity aho. Mahafinaritra. Teo indrindra zany dia nitraka i Paoly hanohy ny asa ary no amafisiny io fahitana io fa zao tsy nijanona tao Korinto ihany ny afatra zany hoe tsy nijanona ho an'ireo jiosy ihany fa ho amin'ny jentilisa. Tamin'ny fahitana io dia nandritra ny herintaona nanapa-kevitra zany Paoly no nahazo an'io fahitana io fa hijanona tao. Herintaona sy tapany no nijanona amin'ny Paoly tao Korinto ary farany dia rehefa nitory foana izy entin'ny jiosy nakeo amin'ny fitsarana moa nefa rany Paoly ary rehefa tapitra ny herintaona azy tanany dia nandao any Korinto izy ary na izany na tsy izany dia nivokatra arak'ilay fampanantenana amin'ny tompo azy aza matahotra
dia niorina tao Korinto ny fiangonana tao amin'ny tanànan'io Korinto io zany ny fiangonan'Andriamanitra mijoro. Re mpiarina mianatra namana indraindray tokoa dia misy toezahatra mitranga takan'izany mahazo antsika rehefa mitory filazana tsara isika. Aza adina nefa ilay tenin'ny tompo amin'ny Isaia 7:10 manao hoe tsy verina amiko foana ninona moa izy ny teniko raha tsy efa natanteraka izay nampandrahako azy. Hitantsika tsara fa nisy vokany ny asa fitoriana nataon'ny Paoly satria voalaza fa nanampanapaka ny sinagoga azy dia nanaiky ny tenin'ny tompo, nanaraka ny tompo, ary tsy vitan'izany fa nisy olona maro korintianina maro nandre dia nanapa-kevitra. Andeha amaraparana andinika isika izy am'ravavy inona ary votoaton'ny afatra napetraka Paoly ho an'ity fiangonana tany Korinto ity. Ya, misalasala fampiandry ianareo aza fampiandrika. Inona no votoaton'ny taratasy napetraka Paoly ho an'izany membre ny fiangonana zany satria fantatra tsara fa tsy io ihany koa ny taratasy napetraka Paoly. Fa nisy fa io ny voasoratra. Eto zany inona no votoaton'ny afatra izay napetraka ao ty fiangonana ity amarana antsika izao dinika izao. Nanoratra ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina voalohany sy ny Korintianina faharoa Paoly. Votoatin'ilay afatra izay nomena ho an'ny Korintianina zany dia mizara anankiroa ny ao amin'ny Korintianina voalohany. Ny toko voalohany hatramin'ny fahaenina dia miresaka izy ny amin'ny olana izay tantarain'ny Kloa zany satria rehefa niorina ny fiangonana dia nisy namana akaiky i Kloa izay mpiara-miasa tamin'ny Paoly tao. Dia nanoratra izy ny amin'ny nampahafantaran'ny Kloa zany ny olana maro izay misy ao amin'ny fiangonana. Araka nefa fantatsika tao ny toetran'ny olona tany Korinto dia misy fifandirana, fisarambazana sy ny sisa. Dia nananatra zany i Paoly ny amin'izay zava-nisy tao izay. Ny fantaniana ny miresaka momba ny amin'ny fanambadiana izy tao, ny amin'ny fisarambazana, mampitovy ny ena natao fanatra tamin'ny sampy, ny fitondran-tena mandritra amin'ny fanompoam-pivavahana, fampiasana ny fanomezam-pahasoavana, fiheveran-diso momba ny fitsanganana amin'ny matiny amin'i Jesosy zany. Olana zany. Ary tiako andraisana lesona kely izay hoe mety manana olana maro koa ny fiangonana misy antsika. Misy anao amin'izao fotoana izao. Nefa azo inoana fa izao mbola ratsy kokoa ny tany izany andro izany noho ny misy antsika izay misy antsika ao amin'ny fiangonantsika kehitriny. Mafy be zany olana izany ary natrehan'i Paoly zany nitondrany anatra ho an'ny fiangonana ilay momba an'izay zany. Ny toy an'izay dia eo amin'ny Korintianina voalohany toko fahafito toko voalohany Korintianina toko fahafito Korintianina voalohany toko fahafito hatramin'ny faha-11 zany ny fizarana faharoa ny amin'ny taratasy nosoratan'i Paoly dia miresaka koa izy eo ny anatra mahakasika ny amin'ny fisarahampanambadiana, ny amin'ny tsy manambady, ny amin'ny enan-terina amin'ny sampy, ny amin'ny fitondran-tena amin'ny fampivavahana, ny amin'ny fanomezam-pahasoavana sy ny amin'ny fitsanganan'i Jesosy. Ireo zany votoatin'ny afatra, anatra zany ny tena votoatin'ny afatra izay nomeny Paoly ho an'ny Korintianina. Sao dia mbola manana lazaina ianao mikasika ny afatra izay nampitain'i Paoly ny membre tao amin'ny Korinto. Ia, hitantsika amin'izany olana voatanisa zany moa zany fa tena maro be mihitsy ny olana tao ary ny mandravina an'ireny olana ireny ny votoatin'ny afatry Paoly. Rehefa natao zany ny fikarohana, rehefa manao fanambarana ny reny mpandinika reny dia izao tsy tia Korintianina voalohany sy faharoa hitantsika ao amin'ny Baiboly ity ihany akory ny epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Korintianina fa efa nisy maromaro, mety nisy 3 na 4 mihitsy ny totaliny fa izao very le izy. Reo aloha ny voatahiry fa nisy fotoana very zany reny epistily reny, nisy epistily voalohany efa very, nisy epistily hafa koa very fa ireto anankiroa reto zany ny voatahiry. Ary ao amin'ny Korintianina faharoa ao no ahafantarantsika fa nisy fiantraikany tamin'ny membre tao Korinto ny kolontsaina manodidina izay
sahala amin'ny fiangonantsika kehitriny ihany izay monina eo anivon'ny kolotsaina izao tontolo izao dia misy fiantraikany eo amin'ny fiangonana ny kolotsaina. Tamin'izany andro izany dia nomena lanja mihitsy tao amin'ny fiangonana ny hoe fifaninanana, fahefana, harena, dia moa ve tsy toy izany koa ny amin'ny fiainantsika kehitriny. Izany hoe taratasin'ny Paoly izany votoatiny izany dia tsy ho an'ny fiangonana tamin'izany fotsiny fa tena natao hanampiana ny fiangonana ankapobeny mihitsy mandraka kehitriny. Ry mpiara-mianatra namana tapitra ny fotoanantsika satria miaraka kanefa moa manapitra ihany ny fiarahana takan'izao. Ny azo resana izany tamin'ity lesona voalohany ity dia ny fiantsoana ny Paoly ho apôstôly izay tena hoe safidin'Andriamanitra manokana mba hahatonga azy ho iraka, mpanompo, ampianatra, hitory ny filazantsara ary azon'Andriamanitra atao amina koa izany amin'ity androany ity. Mety misy zavatsarotra mety lalovanao anatin'izany rehetrarehetra izany kanefa dia izao ny teny voalaza amin'ny andilana totatytsika hoe mitenena ihany aza matahotra fa momba anao aho hoy Andriamanitra. Tsy misy olona tsy ananao fa ny zavatra lazain'ny tompo dia hoe manana olona maro amin'ity tanàna ity Andriamanitra. Misaotra anao tamin'ny fiarahana hatramin'ny farany tamin'ny dinika andeha ho faranantsika mivavaka izao dinika izao mangataka namako ato ampiraintsika amin'ny lalan'ny vavaka. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra rainay io misaotra anao izahay no izany afatra mafonja izay nomenao anay izany indray androany. Mangataka ny famelan-keloka hatrany izay tompo noho ny tsy fahatanterahanay sy ny mety ho tsirambina rehetra nataonay hatramin'izay. Fa androany dia nasehonao anay fa nifidy anay ianao tahaka ny fidiananao an'i Paoly satria kristianina izahay ary mpanaradian'i Kristy manana iraka ho tanterahana. Nampatsiahivinao anay fa manana asa tokony atao izahay engany izay tompo ho tahaka an'i Paoly ka ho feno fitiavana anao ary mba tsy ho hainay ny angina eo anatrehan'ny zavamisy eto amin'izao tontolo izao fa hitory anao mandrakariva izahay indrindra fa ianao voaomby teo amin'ny hazo fijaliana satria izany no faratampony amin'ny fitiavana izay nasehonao anay. Dia ankininay aminao hatrany izay mahasoa anay tompo ny fanainao masina tsy ala aminay fanazavany sainy mandrakariva amin'ny anaran'i Jesosy no hanononay izany vavaka izany. Amen.